ahoana marina. Miemotra ny fahalalany asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Telome, andro iraisam-pirenena ho an'ny fahalalany asa fanaovan-gazety. Atraizy io fahalalana io ho an'ny eto Madagasikara. Tena malalaka ve ny asa fanaovan-gazety ankehitriny? Miariary ny tarehimarika avoky ny RSF na ny ONG Reporters Sans Frontières. Tsy mitsahatra miemotra no misy ny laharan'ny Madagasikara eo amin'ny fahalalany asa fanaovan-gazety. Laharana faefatra amin'ny 20 Madagasikara ny taona 2024. Mbola voatazony io laharan'io ny taona 2024. Izany hoe eritaona ny tantana ny fitondrana Rajoelina ity. Niemtra ho any amin'ny laharana fahafito amin'ny 20 isika tany amin'ny taona 2024. Izany hoe nanary laharana telo be izao. Firenena miisa telo izany no nandika any Madagasikara satria miaratsy ny toeran'ny asa fanaovan-gazety eto amintsika nanomboka teo. Ny taona 2024, firenena 470 nanomboka ho eo alohan'ny Madagasikara. Izany hoe very laharana 470 be izao i Madagasikara satria laharana fahavalo amin'ny 90 no misy any Madagasikara teo amin'ny fahalalany asa fanaovan-gazety io. Telo 2024 isika izao. Malalaka ny asa fanaovan-gazety hoy ny mpitondra fanjakana eto amintsika. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe tena mahafantatra ny zava-misy ve ny mpitondra sa modigisa amin'izao tarehimarika sy ny fiemorana isan-taona amin'ny laharana maneran-tany izao? Mazava mantsy ny voasoratra eto fa laharana faraiky amby 100 no misy any Madagasikara aty amin'ny taona 2024. Miemotra foana isika isan-taona. Ireny dia porofo mivaingana fa voatery ny fahalalana manao ity asa ity eto amintsika. Voalevina tokoa vera fahafahana ka adin'ny ministra izay isa nanao etsika mafy tamin'ny zava-manjon'ny mpanao gazety amin'ilay asa amin'izao fotoana. Ireo tarehimarika misy fiamorana lava ireo dia porofo mitohoka amin'ny tendany momba izay fahalalana izay. Raha tarehimarika sy ny fikarohana natao anefa dia efa laharana faha-770 no misy any Madagasikara tamin'ny taona 2024. Ary ny firenena Japonais no laharana faha-570, izany hoe teo alohantsika. Mazava be angamba hoe iza no nitondra ny firenena tamin'izany. Ny tsapa matetika eto amintsika dia ny fanjakana sy ny mpanao politika eto amintsika mihitsy no matetika no miteraka olana ho an'ny fahalalany asa fanaovan-gazety io. Rehefa mahazo ranorany amin'ny mpitondra ihany koa ilay ministra Pia dia mitazam-potsiny ary miaro indray aza ilay fandraisana fanapahan-kevitra ataon'ny fanjakana izay manohitohina ny asa fanaovan-gazety io. Ohatra kaiky ny fanesorana ny MBS tsy ao anatin'ny chaîne parabolika ireny. Rotaona katroka izay no nandraisana noty nandraisana ilay fanapahan-kevitra io. Hoy indrindra mantsy ny fanazavana makasika io izay nataon'ny filohan'ny OGM teo aloha Andriamatory Rakotomahary hoe ny zava-misy anefa isaky ny telome ihany no irairaina ary mahagaga isaky ny telome dia miady anio isika mpanao gazety nefa ao anatin'ny lalàna fototra zany. Ao anatin'ny lalàna ny intizy ny loi sur la communication médiatisée mbola voantoka ihany koa zay fahalalana zay fa maninona ny fianakaviam-be ny mpanao gazety any mbola miady hatrany izany rehetra zany. Ary amin'ity andro ny telome ty dia miteny aho hoe inona moa no tena fahadison'ny MBS? Nahoana moa zany le MBS no mbola tazomina foana na fanahinina resena tsy andeha any anatina bouquet satellitaire zany zavatra rehetra zany everiko fa fanohintohinana ny fahalalana amin'ny asa fanaovan-gazety zany rehetra izany. Ary misy aza tahaka ny Real TV ohatra sy ny radiony tonga de lavina fotsiny zao ny fidirany any anatin'ny hoe raha mangataka izy mba atao bouquet ao anatina bouquet satellitaire de lavina fotsiny zao ankitsy rano tsy misy hoe inona ny antony na inona tsy antony tsika efa ataonay MBS de mipetahana. Eto zany dia manao antso ho an'ny primature sy ny ministera ny kolotsaina sy ny fifandraisana androny telome re tompoko foany am'izay le fanenjena zay nataony miainga atao amin'ny DLC
gaga ihany koa aloha hoe manina moa tsy ny ministera ny serasera sy ny fifandraisana ny namoaka ny lisy fa tena tonga de ary ambonana be ary amin'ny primature ary zany angamba heveriko fa fanohitohinana daholy ilay fahalalahana amin'ny teny a zany rehetra izany mazava izany tsy vitan'io fa hitantsika tsara ihany koa ny fitsabahany fanjakana tamin'ny alalan'ny ministera nanafoana ireo fandaharana ho fanehoan-kevitry ny olom-pirenena nandritra ny fotoana ny covid-19 ireny hitantsika ireny zava-nisy ireny fa ny minisitra mihitsy no niaro ilay fanapahan-kevitra fa ho aizy itsika ty e aiza ilay ady ho an'ny fahalalana nandritra ny MLE na ny mouvement pour la liberté d'expression tamin'izany fotoana Ramatoa ministro adiny ve fa azony seza fahalalana ve izany voahelingelina arak'izany ny fanehoan-kevitra sy ny filazam-baovao marina satria fanaovana raha matahora sy tsy fahazakana hevitra tsy mitovy no miantra amin'ny mpanao gazety kanefa dradradradraina ny fahalalana ny fanehoan-kevitra izao ny vaovao dia tsy voatery amalifaly ny mpitondra foana fa ny vaovao andrasany olom-pirenena amin'ny mpanao gazety no izy mananjo azo vaovao feno sy marina amin'ny endriny samihafa azahoany mandray fanapahan-kevitra na ny mpanao gazety na ny olom-pirenena fa tsy hoe merci président ka andraisana fanapahan-kevitra atrany amin'ny fanakatonana orinasa mihitsy aza izany rehefa tsy mitovy hevitra rehefa tsy mifanaraka amin'ny fijeriny mpitondra ny vaovao mivoaka hodiny ministra sy ny fanjakana adala ve fa misy mpanaraka ary misy olona tokony isitraka ny fampahalalam-baovao ataon'ity orinasa tserasera ity any amin'ny faritra maro samihafa tafiditra ao anatiny izany na tian'izy ireo na tsy mahakasika ny fahazahoam-baovao betsaka ireo toerana tsy mety mandray mpanao gazety ny ireo orinasa manana linina editorial mifanohitra amin'ny fanjakana ary matetika aza tsy fanjakana fohy be ihany fa ireo zay miseho ho akaiky sy olom-panjakana say mandraona mihitsy ohatra akaiky ity tranga tetsy amin'ny fokotany Andotapenaka ity Aloha alaisana amin'iny aloha namana. Aloha zay aloha tsy alaina amin'iny hoa atao aloha. Wa tsy mety lagava. Tsy elisy fifidiana anao tokony. Wa moina lalaka tokony amin'ny afisiana aloha. Ny afisiana aloha zay tokony like aloha. Ka zay ny tompona like sana eto le fokotany. Afafanya like sana eto. Sa ny jeriny anarako. Amatopona like sana eto. Wa tsazona ekena wa. Suana le fiazany. Fa ny fiazana le raikitra ny fifamalina teo amin'ny sekretera Bokotany sy ny tanora andeha namarina ny anarany tenen'ny Fokotany Andotapenaka voalohany io marain'io voatafiditra teo ambaravarana ny mpanao gazety hijery ny fizotry ny fisoratana anarana nataon'ireo mpanentana tsy mbola tafiditra akory dia voatabataba tsy navelana kasary nisafoaka avy hatrany ny sekretera ary tsy lahitra nandarana fa nitratrevatrevatry nijanona sady nandraoana tranga hita matetika io indrindra fa saika manerana ny boro-panjakana lasa sokajiana ho mpanao politika ny mpanao gazety ary raha onana mihitsy rehefa misy vaovao manao itohina fitondrana sy olona ambony eto amin'ny firenena hitantsika ireny mahazo ny orinasa ny gazety la gazete la grandilla ireny raha hafa no nanenjena ny mpitantana ity orinasa ny gazety ity manina ny asan'ny mpanao gazety tao aminy no tohitohinina ka tonga hatrany amin'ny fandrofana fitaovana sy fanakatonana ilay orinasa mpamoaka vaovao mihitsy izany ve no atao hoe fahalalahana atreto dia mazava ny zava-misy miemitra isan-taona no laharana misy any Madagasikara eo amin'ny fahalalahany asa fanaova gazety ny tena olana matetika dia lasa betsaka ankehitriny no miseho omahay ilay asa fanaova gazety io na dia tsy nandalo sekoly sy nandany fotoana maro tamin'ny fandalinana sy fianarana izany aza ka zary miteraka fahaterena sy fanempa-tsembanana ihany koa ity asa masina ity asa masina nefa ny asa fanaova gazety asa afaka mitondra filaminana fa afaka mitondra korontana ihany koa anefa mahavelona kanefa mahafaty ihany koa ary mety hiantra amanaina mihitsy hitantsika tsara ny fanagadrana mpanao gazety eto amintsika ireny firifiry ireo niakatra fitsarana saingy mody atao ambadika raharaha hafa everina fa anisana naratsendrika any Madagasikara ny fampidirana amponja mpanao gazety
ny sesisesy ny taona 20 teo ny raharaha Rahelso Arfin da leny famoahana ny gazety Vola Soa Vaovao ny 4 aprily 20 izy no nampidirina ponja tao Antanimora ary voatazona tao nandritra ny iray volana. Mbola eo ihany koa ny raharaha Rajason Henri Laurent na i Roly Mercia mpanao gazety sady ministry ny serasera sy ny kolotsaina teo aloha. Ity farany izay voatazona ao Antanimora nanomboka tamin'ny Jolay 20 no meloa ny fitsarana igadra 7 volana an-dranomaizina ary mbola ny amponja hatramin'izao. Ankoatra izay dia mbola nisy ihany koa ireo fampiatsona mpanao gazety atao fanadiadiana teny amin'ny sampana eloka bevava any gendarmerie pireneny. Malalaka tokoa satria saika miroborobo ny asa fanaova gazety eto Madagasikara ary porofon'izany ny fahitana ireo radio sy gazety marobe eto amintsika. Tery ihany anefa satria misy hatrany ny endrika fampitandremana ireny any aman-jery ireny amin'ny fanehoany hevitra sy vana ankolaka no iantsona azy io. Tsy fahita firy any ivelany ny mpanao gazety gadrainy sy fanimbana fitaovana ary rahonana amafasary efa azo sy vaovao voatrandraka izany no ny fanaovana ny asany. Matety pitranga eto amintsika anefa izany. Porofo mitohoka amin'ny tenda ny olarana miemotra navoaky ny RSF io. Mbola misy samilaza ve fa tena malalaka ary mandroso ny fahalalany asa fanaovan-gazety eto amintsika amin'izao fitondrany izao. Fa ahoana mariny. Ahoana mariny.